Vahiny fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia zareo avy eo anivon'ny MPTC ahitana ny Vanina Ranevson mpandrindra ny MPTC miarabanao tompoko. Miarabanao tompoko dia afala miarabantsika rehetra mpijeriny atokantrano ihany koa. Eo ihany koa Andriamatoa Ariel Rambelson izay mpampianatra ny teny anglisy eo anivon'ny MPTC. Miarabanao dia afala miarabantsika rehetra ny atokantrano ihany koa amin'izao alina izao. Tompoko MPTC inona tokoa moa zany hoe MPTC zany hitondrana fanazavana amin'ity alina ity ho an'ny mpijeriny vaovao. Eny ary MPTC dia centre de langue. Ny fananavana ny MPTC aloha dia hoe Madagascar Professional Training Center. Mialohan'ny tena hidirako amin'ny centre de langue izay dia tiako tsindriny ety am-piandohana angambany ny misy anay eny Andranomena eny amin'ny farany 194 dia ny anankiray eny Antaninandro eny akaiky ny efitrika Mandravoangy fivavahana. Amin'ny centre de langue anay dia mampianatra izay teny vahiny teny frantsay ny teny malagasy natokana ho an'ny teratany vahiny izany hoe raha manana namany ianao vazaha taraiky eto Madagasikara amin'izao coronavirus izao dia vonona izay amin'ny MPTC andray azy hampianatra azy ny teny malagasy fa efa manana izay mpampianatra matianina mivonona amin'izany fampianarana izany. Ny farany dia ny teny anglisy izay tena mampiavaka ny MPTC satria na ny anaranay dia amin'ny teny anglisy. Ankoatran'ny teny vahiny dia mampianatra koa izahay ny informatique, ny programmation zany ary ny bureautique. Dia mety antany ianao hoe sokajy taona manao ahoana sy olona manao ohatrany ahoana ny raisin'ny MPTC mampianatra izay telo taona ny farany indrindra zany kely indrindra dia mampianatra ihany koa izay ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Izay indrindra ao anatin'ny confinement ny fihibohany sika amin'izao fotoana izao ametraka fanontany aminao izao Ramatoa Vanina, inona ny tolotra mety omeny ny MPTC ho an'ny mpianatra sy ho an'ny ataontsika hoe ho an'ny tanora sa ny lehibe ihany koa? Eny tompoko. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny telo volana fahatelo izay ho amin'ny voalohany volana jolay ho avy izao. Anatin'izao fameana ara-pahasalamana izao moa dia tsara marihana hoe en ligne avokoa ny fampianarana atao aminay ho amin'ny teny anglisy, frantsay, malagasy ary ny informatique. Efa manana ny plateforme en ligne izahay izay mora ampiasaina tokoa, afaka ampiasaina n'aiza n'aiza misy anao na any an-trano na any amin'ny toeram-piasana na amin'ny fotoana na amin'ny firy na amin'ny firy. Mora ampiasaina tokoa ilay izy satria afaka ampiasaina amin'ny telefona, ordinateur na ihany koa ny tablette. Manasa anareo sahady izahay anantona anay fa izay amin'ny voalohany volana jolay izay ny fidirana manaraka. Izany hoe manala fahasahiranana zany ao anatin'izay. Eny tompoko. Ohatrany ahoana kosa ny fahafahana hoe mandray anjara zany ao anatin'izay tolotra omen'ny MPTC izay. Asa ianao Monsieur Ariel no maly an'izay? Ia, mialohan'ny amaliko an'izay fanontaniana izay angamba dia tiako ampiana kely ny tenin'ny Vanina teo ankoatran'ny cours en ligne dia afaka manantona anao ihany koa MPTC izany hoe cours à domicile zany izy io na izahay manantona anao na ianao no manantona anay ihany koa. Ankoatran'ny cours à domicile ihany koa dia manao izahay formation de groupe zany mampianatra salarié zany izay mpiasa amin'ireny orinasa ireny ihany koa. Ny fomba fidiranao amin'ny MPTC dia tsotra satria manao test de niveau fotsiny ianao test de niveau obligatoire izy io tsy maintsy ataonao ary tsy andoavam-bola gratuit. Dia misy karazany anankenina ny level amin'ny MPTC izay ny antony anaovana le test de niveau ahafahana mitsinjara hoe aiza no misy anao amin'ny ora tahaka ny ahoana sy andro tahaka ny ahoana tokony ianaranao. Izany hoe manana safidy malalaka mihitsy zany izay te handray anjara ao anatin'izay tolotra omen'ny MPTC izay. Ie, voalazanao safidy malalaka tsara mihitsy. Manao ahoana ny hoe ny ao anatin'ny weekend na ny hoe ny andro tsy fiasana ao anatin'izay? Ie, efa misy tolotra manokana ihanyzay koa tsy voatery hoe andavanandro izy ateo fa misy ny sabotsy, misy ny mercredi mety amin'ny olona rehetrarehetra ankoatra ny alahady kosa angamba. Dia antananao ihany Ariel, inona ny tena hoe mampiavaka an'izany MPTC zany? Maro mantsy ireo ataontsika hoe sekoly izay mampiofana sy mampianatra momba ny teny vahiny zay. Ia, maro dia maro ny teboka ataoko hoe mampiavaka ny MPTC izay ho tany saiko eto misy anakivalo izy reto voalohany indrindra amin'izany dia ny programme satria mety anontany ianareo
hoe programme ohatrany ahoana ary zany ao amin'ny fianarana io programme international no arahany MPTC amin'ny international zay satria manana partenariat izahay amin'ny firenena ny ivelany tahaka ny Canada, États-Unis, Australie, Angleterre satria efa misy université zany miara-miasa aminay dia manaraka fenitra iraisam-pirenena zany programme fa tsy hoe zay fantatry le mpampianatra fotsiny ampianarany. Ankoatr'izay ihany koa dia 12 ny isan'ny mpianatra ao an-dakilasy zany hoe tena voafehy tsara daholo zany ny fahaizan'ny mpianatra tsirairay avy. Manaraka izany dia misy ny examen PTE na ny person test of English. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ny examen international antsoina hoe language cert ESOL izay avy any UK izy io. Araka ny taneniko teo manana partenaire amin'izareo izahay. Tiako marihana ihany koa fa ny mpianatra rehetra tsy hoe ny rehetra moa zany fa izay mendrika ao amin'ny MPTC dia manana alalana mahazo alalana manao an'io language cert io avokoa. Zany hoe tsy moramora mihitsy zany mahazo an'io certificat international io fa izay ankizy hitako hoe mahafeno ny fepetra ihany nomena MPTC an'izany fahafahana manao examen international izany. Manarak'izay dia misy koa ny test business English. Io koa dia azonay avy any Angleterre. Misy karazana filière maro ao anatiny izay ahafahan'ny ataontsika hoe mpianatra eto Madagasikara mianatra izany ihany koa amin'ny teny anglisy. Manarak'izay dia misy ny français des affaires. Misy ihany koa ny voyage d'études ao amin'ny MPTC izay ahafahan'ny mpianatra ihany koa mianoka sy mijery ny zavaboary ary ny vakoka eto Madagasikara izay atao amin'ny teny anglisy ranoray. Ary ny farany izay tsy kely indrindra dia ianarana eo amin'ny MPTC daholo na ny teny anglisy amerikanina na ny teny anglisy britanika fa tsy ny iray amin'ireo ihany satria samy teny anglisy ireo dia tsy hahafahan'ny MPTC mihitsiny. Ny tenenao teo izay mampiavaka ny MPTC izay fa ohatran'ny alaim-panahy ihany te hanontany hoe nanao ahoana ny vokatra tao anatin'izay fepotona efa nisy ny MPTC izay, inona ny mety hoe porofo mivaingana efa nanany MPTC hatraiza lasaiza ny mpianatra sa manao ahoana izay mivoaka tao amin'ny MPTC? Vokatra aloha tena nahafapo izy satria be dia be ny ankizy manome feedback positif aty aminay mpampianatra indrindrandrindra moa zany satria izay no akaikiny ary manome feedback ihany koa ny amin'ny administration hoe tsara satria ohatr'izao tsara ihany koa ny vokatra satria araka ny taneniko teo dia manao examen international ny mpianatra ary afaka 100% avokoa zany hoe isaky mavita level iray ny mpianatra anankiray dia omenay attestation avy ato amin'ny MPTC. Ankoatran'ny attestation avy amin'ny MPTC dia mahazo izy ny language cert io examen international io zany hoe double certificat zany ny azony isaky ny level anankiray. Ankoatran'ny izay manao ahoana ny programme vaovao eo anivon'ny MPTC amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fihiboana ihany koa mantsika? Ihany tompoko. Manana programme vaovao be ny MPTC amin'izao dia programme canadienne izy io bac canadienne antsoina hoe OSSD na hoe Ontario Secondary School Diploma. MPTC irery ihany no centre manana io programme canadienne io amin'izao eto Madagasikara. Programme izay natokana ho an'ny ankizy ao anatin'ny classe de seconde, première na ihany koa ny terminale izay manirina no fianarana any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy toy ny États-Unis, Angleterre na ihany koa Australie. Dia tsara marihana hoe amin'ny teny anglisy daholo ny fampianarana izay iarahana amin'ny mpampianatra canadienne sy malagasy izay efa matianina amin'ny taranjam-pianarany avokoa. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'io programme io ho an'ireo mpianatra izay misoratra anarana anatin'ny parapatonga ny 30 volana jona ho avy izao dia mahazo ny réduction na ny remise na $500 américain izy amin'ny saram-pianarana. Tiako tsindrina kely hoe ny bac canadienne dia anisan'ny bac tsara indrindra maneran-tany ary fantatra izao tontolo izao ka dia tena tombony lehibe ho antsika mpianatra malagasy ny manana izy io. Te hanontany anao ihany hoe izy io hoe zany ohatran'ny fianarana any an-dakilasy zany hoe toute matière ihany sa dia diplôma sa inona no azo ao anatin'izay? Ihany tompoko. Ohatran'ny fianarana any an-dakilasy le izy fa kosa hoe en ligne ihany le fianarana
satria motsika anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana anatin'ny fihiboana misy ny matiara rehetrarehetra ihany satria le izy tsinona ny baka canadiana no azony rehefa vita le fianarana ohatrany hoe ohatrany le ankizy manana baka français dia baka canadiana no azony rehefa tapitra ny fianarana. Efa lavalava ihany izay resaka ny fanaovantsika telomenada teto izay omeko minitra vitsivitsy ianao hitondrana fanentanana atomboko aminao ngamba ny Ariel asa voataonao amin'ny teny gasy amin'ny teny anglisy. Yes, okay, so maybe I'm going to speak in English a little bit for that. So I just want to remind you guys that the new online course is going to be on the 1st of July, and we are here as well to advertise a little bit about MPTC, Madagascar Professional Training Center, which is a great center. Why? Because we can fulfill your needs and we can provide as well everything you need, especially in terms of the English language. But of course, in terms of the online course, which is very important at the moment during this COVID-19, the confinement in Madagascar. So I strongly invite you to not hesitate to comment on PTC and feel free as well to join us, call us, because you know your capacity as well as your abilities are pride. So I think that's all about my last word. Thank you so much. Mankasitraka anao ihany koa, omeko anao ihany koa ny fanentanana amin'ny fiteny malagasy madame Vanina. Tsara marihana hoe averiko indray mandeha hoe amin'ny voalohan'ny volana jolay ho azy izao ny fidirana manaraka ao amin'ny cours amin'ny MPTC. Ny MPTC dia vonona trany ny maly ny etaetanareo amin'ny fianarana ny teny anglisy indrindra amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Aza misalasala manantona ny MPTC eny Andramena misy anay na Tanandro. Afaka ihany koa ianareo miantso amin'ny laharataroby 03333 410 88 na ny 034 21 410 88. Afaka ihany koa ianareo mitsidika ny tranokala-pifandraisana anay izay ao amin'ny www.mptceducation.com. Misaotra tompo. Dia misaotra anareo avy amin'ny MPTC ihany koa ny vahiny teto amin'ny plateau ny Real News tamin'ny ety Alaity. Mifarana eto ihany koa ny fotoana ny fampalalama vao tamin'ny ety Alaity, toko lasy toko vavy.